Miarabanao tonga eto amin'ny fandaharana RFM 2A izao maraina ny zoma telopolo ny volana Mea 2020 sy 20 izao. Ny fitahin'i Jehovah ny hitondra ny tokantranonao ho mamy toy ny tantely ary ny fanahy masina nampisiany me fahazavana ny eritreritra ao manontolo. Azadino fa isika kristiana dia tokony iray ifanometanana ary ifanampy toy ireo vitika tsy mahay mizara-bazana. Isika kosa dia tokony hiondrika eo an-tongotry Jesosy izay ny manome fahafahana madio antsika. Efa nanala ny fahotantsika izy ary mbola mitoetra eo amin'ny fitoerana masina indrindra, miandro ny antsonao, miandro ny vavakao ary mifona ho anao. Tadio fa efa avotra ianao satria miara-maina eo an-tongotry Jesosy. Iaraka hivavakantsika. Jehovah ray masina sy tsara indrindra izay ny an-danitro, apetraka eo am-pelantananao ty fandaharana androany ity. Engany mba hitondra soa ho an'ny hafa ary tsisy fanelingelenana, fa ny herin'ny fanahinao no anjaka mba ahafahan'izy ireo mahafantatra ny marina izay napetraka ao tao anatin'ny teninao. Misaotranao amin'ny zavatra rehetra izay nirovanao anay omaly alina sy izao maraina izao, ary mangataka fitahina manokana aminao mba hiaraka aminao hatrany mba tsisy fahatezerana, mba ho fitaratra maharitra ahafahan'ny hafa mandiniky sy mieritreritra fa ho avy tsy ho ela ianao. Apetraka eo am-pelantanan'i Jesosy izany vavaka izany. Eny ary tompoko, anomboka amin'izay ary tsika amin'ity fandarana maraina ity izay mikasikasika ny régime alimentaire sy ny régime alimentaire sy ny fahasalamantsika. Amin'izao fotoana izao dia miparitaka be ny hevitra samihafa manao izay hitantsika fa mety isika raha mbola tsy mandratra ny hafa. Mihevitra isika hoe manana zoa hihinan-kanina izay tiako atao, hisotro ihany koa ary iaina araka an'izay itiavako azy. Indrisy anefa fa niteraka alahelo sy fahasarana be teo amin'ny sehatry ny fitondran-tena izany, ny fahasalamana, ny fianakaviana sy ny toe-tsaintsika tsirairay avy. Toa tsy mahatsapa ve ianao fa sotra ny samy te ho mpitarika na mpanao lalàna isika olombelona amin'izao fotoana izao. Mampatsiaro ahy ilay voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko fa 7:1 manao hoe tamin'izany andro izany tsy nisy mpanjaka tamin'ny Israely fa samy nanao izay nataony ho marina avy ny olona rehetra. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fitsipika hafa momba ny fiainana. Milaza izy fa manaiky an'Andriamanitra isika, fa namorona ny olombelona ny tompo ka izy ny tokony ho tompontsika. Noho izany Andriamanitra dia mananjo hanome antsika toromarika momba ny fomba fiainantsika, ny asantsika araka ny tiavany azy sy ny tiavany antsika. Nomeny antsika ny tandrifina ny hoe mode d'emploi ho an'ny fahasalamanao, fahasambaranao sy ny hafa ihany koa. Ny Baiboly dia tsy miteny fotsiny hoe ho an'Andriamanitra isika na propriétaire an'Andriamanitra, satria izy no namorona antsika, fa indrindra nanala antsika tamin'izany fahotana izany izy, ary miezaka manala antsika amin'izany fahotana izany izay hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 9:9 fa
20 ka hatramin'ny 20 manao hoe ahoana ary moa ny tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny masiny fanahy masina izay no ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boafidy ianareo koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo amin'ny fito maraina eto Québec amin'izao fotoana zao tsy manana fa tsy 30 minitra eo hoentiko amalina anty fanontaniana ity. Tadio fa na afaka isika dia mety dia misy tenin'ny Paul manao hoe ao amin'ny Galatiana tsy maintsy mijanona ao amin'ny Galatiana antsika na dia zany aza toko 5:17 manao hoe fa efa natsoina ao amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo zany fahafahana zany fa mifampanoppoa amin'ny fitiavana amin'ny teny frantsay izy dia tsaratsara kokoa. Était appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Aoka tsy amin'ny andraso angamba aloha apetrako eto ilay fanontanian-tsiry ary tsy hitako le fanontanian-tsiry ary tsy napetrako ny fanontanian-tsiry fa tsy maninona tsy napetrako ny fanontanian-tsiry fa tsy maninona misaotra anazy ako nametraka an'ilay fanontaniana lasany hovakiko aminareo ilay fanontanian-tsiry satria hojerevako ato amin'ny anako vetivetika izy satria adiniko ny nametraka anazy ozy izy amin'ny fanontaniana hoe somary nahaliana ahy le hoe revo sy variana mihinam-be ny olona iriko raha mba azo velabelarina ara-baiboliny hoe mahalala onona mety hoe vokatry ny fanahy koa ngamba izany raha tsy diso aho. Mahafinaritra be ilay fanontaniana mahafinaritra be mihitsy ary misaotra anazy nametraka an'izany fanontaniana zany satria mafana fo be izy ary na itsika koa raha na izaho koa raha hitako voadona tamin'ilay izy satria araka ny teneniko tamin'izany nanao ny vidéo io dia tiako io zavatra io ary tsy mahalala onona aho koa rehefa mihinana fa ny tiako fantatra hoe vokatry ny fanahy ve zany araka ny teneniny vokatry ny fanahy ve zany zay zany no izahantsika ho velabelarina eto amin'izany ihany zany. Tadio fa tamin'ny namoaka vidéo en direct tamin'ny préparé an'ity zavatra ity dia namoaka soratra hoe raha ho vakiko aminareo namoaka soratra hoe nakefatra mihitsy ozy izy hoe ny fahalalana onona amiko dia ara-baiboly satria raha ilay vavaka nampianarin'ny tompo fotsiny aza dia manao hoe omeo anay ny hanina sahaza ho anay anio. Alohan'ny resahako aminao sy amaliko ilay fanontaniana dia tsy hiala ao amin'ny Galatiana toko 5 tsika dia hitanareo ao amin'ny écran eo le izy nataoko amin'ny teny frantsay le izy satria mazavazava kokoa izy amin'ny teny frantsay ary rehefa mijery baiboly dia aoko tsika anana version baiboly be da be misy version na baiboly katolika anankiroa anankitelo mihitsy ny raha misy ny baiboly ny Jérusalem Louis II Oswald be da be mihitsy ny azotsika jerevany fa eo amin'ny Louis II ihany no nandraisako anazy ao anatin'ny anankiroa amin'ny nalaiko teto zany mahagaga tsy voadika araka ny tokony ho izy ohatran'ilay nandikana anazy amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy no nandikana anazy amin'ny teny gasy. Galatiana toko 5:20 manao hoe fialonana fahamamoana filalaovan'ny ratsy ary ny toy izany lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fa iny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Manahirana kely anahy eto dia ny filalaovan'ny ratsy. Ao amin'ny teny frantsay izy dia manao hoe l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Fanontaniana petrako nefa fa maninona Paul nanoratra hoe izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany no velabelarintsika koa androany amin'io zavatra io araka ny teneniko anareo tetsy ambony teto hoe propriétaire an'Andriamanitra tsika manana droit izy na dia libre ary tsika mametraka fepetra isan-karazany mba ahafahantsika mahazo fahasambarana araka ny tokony izy. Ndao rany fa ho avy tsy ho ela dia fanontaniana
mahalala ohatsy tsy azoko teneniko hoe tsy te azoko loatra ilay raha avaliana ara-baiboly satria ny resako tamin'iny de hoe variana ilay olona misakafo maka fafinaretana. Raha ohatra ka jerevantsika tsara hoa ilay Galatiana 5 Paul tsy miteny mihitsy hoe tsy azo atao fa mananatra izy, mananatra satria isika olona afaka, liberté. Zany hoe ny choix-tsika, ny anjarantsika no mandidy mety ve sa tsy mety ny zavatra ataontsika. Ny but de tsotra miverina makany amin'ny Genesis 1:29 ary tsy mahafantatra an'izany tsika. Toko voalohany andininy fa 7 ary Andriamanitra nanao hoe ino rehefa nomeko anareo ny anana manitsam-bo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy vo sady manitsam-bo dia ho fihinana anareo ireny. Izany hoe io no sakafontsika tany am-boalohany tadio fa ty hevitra ty ohatra ny tsy nalefako ny mofinaina sy ny ina misy hoe ny fiambenana maraina androany fa ny fiambenana maraina androany dia mazava be mihitsy. Zavatra rehetrarehetra mipetraka tao amin'ny sahedena dia ho an'ny olona rehetrarehetra ty ambonin'ny tany. Azonao tsy ho an'ny jiosy satria mbola tsy nisy tsy n'existe ny jiosy tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, mbola tsy nisy, mbola tsy niinventena mihitsy, mbola tsy niteny mihitsy n'Andriamanitra hoe ianao dia jiosy fa zay olombelona rehetrarehetra. Donc ny zavatra rehetrarehetra napetraka tao amin'io sahedena io dia ho antsika rehetrarehetra taranaka mandimby, na ny sabata na ny sakafo ninina zany ho antsika rehetra amin'ny taranaka mandimby. Nanomboka tany amin'ny Genesis 5 dia nampidirina taoriana ny safodrano dia nampidirina Andriamanitra ny finanan-kena satria hitany satria raha nivoaka tao amin'ny sahedena i taoriana ny safodrano, raha nivoaka tao amin'ny safodrano aoriana ny safodrano i Mosesy i Noé plutôt azafady indrindra tompoka dia gaga izy nahita an'ilay tany rava tsy ohatran'ilay hitany tamin'ny voalohany intsony ny zavatra hitany. Zany hoe misy dégradation tena énorme be mihitsy ny tamin'ny masony, zany hoe ngeza be mihitsy tsy napoziny hoe inona ny vokatra zao ny faotantsika goavana be. Teo Andriamanitra tsy maintsy napiditra hena mba napina ny vatan'ny olombelona satria tsy eo intsony ilay zavatra mahafinaritra sady fantatra Andriamanitra fa me ho betsaka ny olombelona dia tsy maintsy napina ny hena. Fa iverenantsika ihany aloha izany hoe ny sakafontsika tany am-boalohany tsy azontsika hoe ho laviny zany. Io ny tokony ilain'ny vatantsika hoentina miatrika ny fiainana, tsy sy ny fiainantsika olombelona. Matetika antsika rehefa miresaka hoe azafady alimentation saine na sakafo madio dia tsy maintsy mieritreritra foana hoe isy azafady impact positif eo amin'ny fahasalamantsika zany zavatra zany. Tadio fa tsy maintsy mifandray ny régime amin'ny sakafo sy ny régime alimentaire sy ny fahasalamantsika. Ekena nefa koa tsy maintsy misy koa ny fifandraisana eo amin'ny sakafontsika sy ny fahasalamana spirituel. Azafady indrindra tompoko, azafady amin'ilay teny frantsay satria tsy haiko manazava anazy amin'ny teny gasy. Amin'ny nanoratra fehezanteny anankiray Paul tadio tsara io Genesis toko voalohany andininy fa 7 io nanoratra teny anankiray Paul zay mampifandray ireo sakafontsika sy zay osorotsika amin'ny fiainantsika ara-panay. Ndao ane ho jerevantsika izany soratra zany satria ito dia anisan'ny zavatra mitenenantsika hoe bon na misy an'ilay anankiray koa fantatra fa mety ametraka fanontaniana nareo hoe maninona ary Andriamanitra manao hoe hoany daholo le zavatra hitanareo hoe bibilava sy ny ana sy ny ana. Tsy hidirantsika iny androany fa afaka hidirantsika iny amarasy satria ty zavatra ty tsy tokony hisy eo androany zany efa misy étape par étape momba satria ao anatiny atao hoe fanahy masina ty zavatra ty. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Zao ary 10:31 Corinthiens 10 zany hoe io koa dia iray amin'ireo antony mahatonga ao amin'ny testameta taloha nanome torolalana momba ny fahadiovana ara-tsakafo mazava tsara ho an'ny vahoaka n'Andriamanitra. Firenantsika tsara. Ary Andriamanitra nanao hoe indro rehefa nomeko anareo
ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voasady manitsabe dia ho fihinana anareo ireny. Dia veritsika ko amin'izany na mihinana misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitran'Andriamanitra izany rehetra zany. Eo no tokony ametraka fanontaniantsika hoe ataovy ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra zany. Maninona i Paul no miteny hoe ataovy voninahitran'Andriamanitra izany rehetra zany. Raha nijery tsara n'le fampidirana tamin'ny voalohany ianao dia niteneniko hoe te hanao an'izay tiany ataontsika. Te ho législateur, te ho mpanjaka ny tenany. Zany hoe izay mahafalifaly mifoko ary adino Andriamanitra amin'izay fotoana zay. Adino ny mijery an'ireo texte anankiroa ireo ary manao mampifangaro na hoe milie an'ireo texte anankiroa ireo mba hamezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra. Adinontsika ihany koa matenimpolon'Andriamanitra ny tenantsika araka amin'ny voalaza tao amin'ny Korinthiana 9:7-20 sy 20 ny teneniko teo. Zany hoe fantatr'Andriamanitra tsara ny vahoaka an'Andriamanitra mila fahadiovana manome torolalana izy momba ny fahadiovana ara-tsakafo mazava tsara ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra fatany zavatra hoantsika rehetrarehetra na ny zavatra hosotrotsika dia ny dikany betsaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amintsika olombelona. Ny fanafihana voalohany nataon'ny Satana ny taranak'olombelona dia nitodika tany amin'ny fitiavana mifandray na hoe mifantoka tany amin'ny hoe appétit safady fa tsy hitako na hoe fihinanana na hoe atendana. Adama sy Eva dia samy lavo tamin'io fitsapana goavana io izay hitantsika ao amin'ny Genesis 3:7-9 manao hoe ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahendriny dia nanotazany ny voany ka ny hinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Zany hoe lavo tanteraka ry zareo fa hitan'ny masony le izy. Zany hoe ny kibo amin'izay fotoana zay no mikomandy fa tsy ny antenne ny cerveau. Ny kibo no mikomandy fa tsy le relation amintsika amin'Andriamanitra intsony. Tonga dia ampidiriko aminareo tsy moramora ohatran'izay izy amin'izay fotoana zay. Satria moa izy ho atsika rehetra dia tsy hoe ho antsiro rerany ny valin'ity zavatra ity fa ho tsika rehetrarehetra kristianina tsika rehetrarehetra ao ambonin'ny tany. Amoako ilay soratra voalaza madame White satria tsy maintsy mivoaka kely amin'ny baiboly amin'izay fotoana zay dia mijery ny tenin'ny faminaniana fa zany miezaka ako tsy hijery petsaka ny tenin'ny faminaniana. Ndao ho jerevantsika ny tenen'ny madame White tsy nahita anazy tamin'ny teny gasy ako. L'intempérance est à la base même de la dépravation morale du monde. En se livrant à ses goûts pervertis, l'homme perd la force de résister à la tentation. Zay ny zavatra nahazo any Adama sy Eva teo amin'ny saedena. Adinony tanteraka les relations satria ny kibo ny maso mahita zany mitondra zavatra tsara nampisehoan'ny Satana anazy dia rendrika izy ireo. Tany anefitra Satana dia nifanandrina tamin'i Jesosy tsisy nafantatra an'izany tsika. Niaraka tamin'ny zavatra nataony ny tentation nifandray tamin'ny appétit na ny fihinanakanana na ny atendana na ny anohanana ihany koa zany zavatra zany. Tsara ny manamarika fa teo amin'ny Adama voalohany satria zay ny fahalalantsika anazy Adama voalohany Jesosy Adama faharoa nouvelle naissance. Zay ny fomba filazantsika anazy. Dia nisy fahombiazana zany ady zany na resy Satana. Ary fantatsika koa fa no heveriny fa ho moramora ho azy ny andresy an'i Kristy teo amin'ny tany efitra tamin'ny nalaim-panay izy. Izany hoe Adama faharoa teneniko tao momba ok. Ho jerentsika ao amin'ny Luka 2:7-1 sy 3 zany zavatra zany. Ok, tena tsy nataoko mihitsy le izy. Ok, tsy nataoko azonareo jerevana ao amin'ny Luka 2:7-1 ka hatramin'ny 7. Tsarovy io Luka 2:7-1 sy 7 io dia tsara surtout le fahefatra. Io ny fitaovana farany hoentintsika tokony tadiditsika ao anatin'ny saintsika, hoentintsika hiady amin'ny Satana amin'ny andro farany. Zany hoe nasa ho jereva kely vetivety izy raha manana baiboly gasy ahako. Non tsy maninona tsisy mahafantatra ny tantarany tamin'ny tondrana anazy tany anefitra io.
nandresy ny anoanana ny atendana na koa ny atao hoe appétit tsy haiko manandika an'le teny hoe appétit teo ampiza antoetra Jesosy satria natoky ny teny voalazany soratra masina izy raha namely azy satanana ny teny any satana hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa tsy atao amiko moa le texte fa tsy mahatadidy an'izany tsara tadidina tsara tsara ho tadiavina tadidina tsara izay teny zany tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa mbola tsy ao anatin'ilay atao hoe grande tribulation tsika amin'izao fotoana zao le ady farany manotrikotrika hoentin'ny satana alohan'ny iverenan'i Jesosy amin'izay fotoana zay Andriamanitra dia nanome exemple be da be mihitsy hoe misy ny corbeau nampihinana an'ireo mpaminany nitondra sakafo an'ireo mpaminany eto Jesosy dia namerina zay azontsika ho jerevana ihany koa ao amin'ny Deutéronome 8:3 fa namemana izy ho an'ireo gaganahako ny tsy ao anatin'le texte le izy au fait mba tiako jerevana tena tsy nataoko mihitsy hoe lasony avanceko kely izy dia ho hitanareo hoe azafady voilà ito dia tsy tamin'ny voalohany ihany Andriamanitra no nanao ny teny tamin'ny satana hoe ohatran'izao Jesosy niteny anazy fa tsy eo koa io teo amin'ny Israely dia nampanetry tena ao izy ka namelanao ho nona dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao ampahafantarany anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa zay rehetra lokan'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona zany hoe tsy ho Luka 4 ihany no tenenan'i Jesosy an'izay fa efa niteny ihany koa izy ho an'ireo vahoaka Jiosy rehefa nivoaka tao Israely izy tadio fa ny fanao ratsy dia manamaivana ny fahitana zany hoe diminue la perception ny tsara sy ny ratsy ka mandrava ny fiarovana amin'ny fitsapahan'ny satana ny antony dia hoe ny sakafo dia manan-kery amin'ny atido tadio zay teneniko zay eritrereto hoe manana tomobile ianao ok io tomobile io raha isaky ny 3 volana 4 volana tsy maintsy asianao menaka ok ndraindray io menaka io dia manary raha tsy averinao asiana menaka io tomobile io dia tsy videnao le izy dia mety ho simba tsy haharitra ela akory zany hoe itsika olombelona ihany koa dia tsy maintsy mila an'izay zavatra zay mila zavatra tsara mila videna zay no mahatonga an'le hoe jeune mila videna tsika amin'izay fotoana zay mba hahafahan'le aina le atido miverina miaina indray ny atidoantsika rehetra no mifehy na ny atao hoe fohy be mifehy ny asa rehetra ataon'ny olombelona izany hoe mila milamina mirindra andramony nisy andrana anankiray efa nataoko dia ho hitantsika ny valiny matetika ako tenenina hoe ny amande ny acajou ny le anankiray ty le ohatra ny atido ty tsy tadidiko tsony noix zany reny zavatra reny dia solona menaka tsy dia betsaka cholestérol ok nefa kosa eritrereto hoe mividy ray soa avy ahako dia mihinana ray baolina zany lasa mihinana 3 baolina amin'ireny andramo zay fanandramana zay dia ho hitanao inona ny marary voalohany eo aminao ny atidoanao marary andoha ianao zany hoe matakeny amin'ny foie izy any amin'ny vavony zany hoe raha betsaka loatra le hoaninao amin'izay fotoana zay dia tsy maintsy marary ny andohanao te andoha ianao tsy mahita tory ianao sy ny karazany andramony dia fantatrao amin'izay hoe atraiza ho atraiza le atao hoe mionina hoe eto ara-panahy ve zany hoe miteny anavy izy hoe miteny anahy izy hoe amin'izay fotoana zay dia amin'izay fotoana zay dia amin'izay fotoana zay dia arary ny lohanao sy ny karazany rehetrarehetra reny ary amin'izay fotoana zay tadio fa tsy maintsy mitady foana ianao mitady anampy fa rehefa manomboka marary ny loha manaitaina ny aty sy ny hafa ihany koa izany hoe raha tiantsika milamina na en bonne santé ny atidohantsika ny rà dia tokony adio tsy dokotera koa
tokony adio ary zany dia mila manaiky zavatra tsara sy mirindra raha tazonitsika tsara ny fahadiovan'ny rahantsika midika zany fa afaka miaina tsara ny adoa fanandramana hitako reo tsy dokoterahako amin'izao fotoana zao dia miaina amin'ny nutritionniste tsy haiko milaza anazy ok teneniny tamiko amin'ny étatako actuel ohatra ny habean'ity felatanako ity ny féculent na vary na tsaramaso na mangahazo azoko hohanina ary ohatra ny habean'ity ilan'ity habean'ity felatanako ity ny hena sy ny atrondro azoko hohanina fa kosa ny légume dia tokony be da be ao anatin'ny loviako misy antony ny zareo matoa miteny an'izany ary zay no afatra tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika ihany koa ny tena marina raha mila fifandraisana tsara amin'Andriamanitra isika dia tokony hanana fitondran-tena mendrika ara-tsakafo satria Jehova mifandray mivantana amintsika amin'ny alalan'ny cerveau atsika olombelona matetika atsika miteny hoe miresaka amin'Andriamanitra face à face ohatran'izao direct tsy handeha mihitsy ny antenne panitele anao raha potiky ny atao hoe antenne parabolika azonao zany hoe io antenne parabolika io no mampita lay sary makany amin'ny télévision anao ahoana ny fomba ahafahantsika mampita any resadresaka zay farana rahantsika amin'Andriamanitra raha tsy ho disika durangeza be io no apetrany atao anatin'ny tenanao io no miguide io no miteny hoe zao ny ataoko zao ny ataon'ny tanako ary io no ahafahantsika miresaka amin'ny fanahy masina mba hiampita amin'ny vatana amin'Andriamanitra ka raha ompitehantsika io zavatra io zay no mahatonga anahako miteny hoe je suis un homme de principe ary miaraka amin'ny logika ahako azo atao no miteny hoe azotsika ho velabelarina ara-baiboly momba n'ity zavatra ity satria tsy vitako hatramin'ny farany izy fa azo atao koa no mivoaka kely miteny anareo ohatran'izany araka ny lojika dia io zavatra io no cerveau anao io no zavatra anankiray ifandraisantsika amin'ny olombelona zay no mahatonga ny Satana mitady ny fomba rehetra ho anapotehana an'io cerveau anao io cerveau atsika io amin'izao fotoana zao tokony ho fatatsika fa ny kibo sy ny cerveau dia mifandray tokony ho fatatsika fa ohatra ny antenne parabolika araka ny teneniko an'tao ny cerveau atsika raha takapaka ny connexion wifi tsy handeha mihitsy ny internet iresahako aminao eto tsy misy tsony zany amin'izay fotoana zay le fifandraisana sy ao anatin'io ohatra ny hoe antenne parabolika ohatra ny hoe antenne wifi ifandraisantsika amin'ny Jehova tsy haiko na marina zany zavatra teneniko zany fa araka ny fahalalako anazy Andriamanitra dia mpamorona koa dia manome zavatra rehetra ho an'ny fahasalamantsika ara-batana ara-pihetsepo ary ara-panahy araka ny teny dia manome torohevitra antsika izy momba ny fitazonana ny fahasalamana rehetra samy manome toromarika antsika ny testameta taloha na ny testameta vaovao verina kely amin'ilay textako ok fitazomana ny fahasalama samy manome toromarika izy ireo ny baiboly dia mirakitra ny zavatra ny ainan'ny zanak'Andriamanitra tamin'ny taloha satria hoy Paoly amintsika ao amin'ny Korintianina voalohany fafolo andiny fa raiky amby folo ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra zany ho fananarana atsika izay niaran'ny faran'izao tontolo izao tokony hianatra lesontsika andeha hodinitsika ny fanafahana ny Israely avy any amin'ny tany Ejipta fanafahana ny Israely tany amin'ny tany Ejipta ohatra mahaliana ho atsika ny kristianina amin'ny andro farany zany ny fanafahana azy io amin'ny fanadevozana dia mahazatra ny fanafahana ny olona amin'izao andro iainantsika amin'ny alohan'ny iverenan'i Jesosy averiko misy fandraisany ny fanafahana ny olona tamin'ny andro Ejipta ny ainan'ny olona tamin'ny andro tao Ejipta tamin'ny nanasarahany Mosesy ny ranomasina sy ny karazany sy ny andro iainantsika amin'izao fotoana izao Salamo 107
zafady 105 37 azafady 5 andiny fa 7 tsy nisy nangozogozo na de iray akory eza tamin'ny firenena zany hoe et il n'y eut aucun infirme dans ces tribus. Rehefa miveriny Jesosy de tsarovy tsara hoa tsy hisy alemy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra satria nahoana? Satria izy ireo koa de nianatra ny fitsipiky ny fahasalamana tsara ary apiatra izany eo amin'ny fiainany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra de ho sitrana tanteraka izy ireo mba ahafahany manao zay zavatra takian'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Andriamanitra tsy manary anao mihitsy. Tadio zay miezaka foana izy anao zavatra mba ahafahanao miaina araka ny tokony ho izy. Tsy adaladala Andriamanitra fety. Tsy mieritreritra ny maharatsy ny sakafo hoaninao izy. Tempolon'Andriamanitra tsika, tsy vitako hatramin'ny farany le izy tiny. Tempolon'Andriamanitra tsika. Raha iresadresaka momba ny Daniel tsika de alohan'ny amaranako azy de tsarovy tsara fa raha nandevozona ny taranak'Israela tamin'ny androny nisy ny Daniel de izy teloa tian'ilay mpiambina anazy de nangataka izy ireo tsy hinana afa-tsy sakafo mahasoa ny fahasalamany zay nipetraka zay nataony Andriamanitra tany am-boalohany. Nangataka rano izy satria tenenindreo zay omena divay, omena ny sakafo ho an'ilay jeune matanjaka rehetrarehetra, le tanora matanjaka rehetrarehetra nangatahany mpanjaka nalainy tany amin'ny tany tsirairay avy zay nisy anazy any. Fa izy teloa kosa de niteny tsy mety tompoko, aoka ny sakafo zay omenao anay de sakafo mitondra fahasalamana anay. Zany hoe ny voninahitran'Andriamanitra no nentina teo. Tsy nieritreritra ny tenany mihitsy izy hoe anao an'izay tiany atao na anaiky izay tiany ny hafa atao na izay tiany Satana ampiseho anazy, fa kosa nanaiky andray an'ilay zavatra nitenenina tao amin'ny toko fo Genesis 1:9-20 mba hasalamana ny tenany. Niratra nazava ary feno ny voninahitran'Andriamanitra ny tavany sy ny tarehan'izy ireo. Tsisy afaka nikitika anazy ary ny fanahy masina nidina tsy moramora. Tadio le teniko teo, ohatra nyty felatanako ty ny féculent tokony hoaniko, ary ohatra nyty tanako anaka felatanako anankiray ty ny hena sy ny trondro tokony hoaniko, ary ny légume amin'ny be da be mba hasalamako araka ny tokony izy. Nefa kosa sarotra zany satria le appétit, le zavatra hitan'ny masony Adama sy Eva no mandresy amin'izao fotoana zao. Zany hoe ny mibaiko atsika ao anatin'ny manimba ny adi-dohantsika de Satana, manimba ny cerveau atsika, le antenne, le wifi mampitahy atsika amin'Andriamanitra, mandeha any amin'Andriamanitra. Tsy afaka miteny mihitsy tsika hoe miresaka ohatran'izao fotsiny, ohatran'ny nataoko tamin'ny normaly hoe sakaiza miresaka amin'izao, fa misy antenne ao, misy wifi ao mampitahy atsika any amin'Andriamanitra ao anatiny io adi-dohantsika io, satria io ny foibe ipetrahan'ny zavatra rehetrarehetra iainantsika eto ambonin'ny tany. Ny masontsika tsy afaka mijery sy mangataka an'io raha tsy misy zavatra mibaiko atsika hoe io, ary amin'ny alalan'io zavatra io no ahafahan'ny Satana mibaiko atsika. Tsy mieritreritra mihitsy antsika satria Satana tsy miresaka amintsika zany mihitsy ny Satana, tsy miresaka amintsika mihitsy ny Satana, fa efa tafiditra ao anatin'io izy, ao anatin'io adi-doha izy, miezaka miditra ao anatintsika ao izy de mamindresy lahatra atsika amin'ny alalan'io antenne io zany. Zay no mahatonga anako mantoka fanontaniana hoe ahoana ny nahatonga ny Satana ho tafiditra ao anatin'io, satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany ny tokony hoanana possibilité hiditra ao anatin'io antenne io relation atsika ato ran'Andriamanitra io, nefa tafiditra moramora izy satria manino araka ny voalaza teo, satria tsy mihevitra ny tenatsika ho législateur atsika samy manana ny lalàny, samy manao an'izay tiany atao. Te anakarena ahako, te hanana an'izao ahako, hinana an'izao ahako, inona moa mandratra anahako, raha hinana androany de ohatra ny navoana ahako ohatran'izao. Tamin'ny mbola kely ahako tsy nalala fa tsy nisotro Coca-Cola
nihinana gâteau be tabe aizany afarako amin'izao fotoana zao tsy mea mihitsy n'Andriamanitra fa adiniko le tao amin'ny Korinthiana toko fahenina andininy fa 7 ka hatramin'ny 20 manao hoe fa ianao tempolo ny fanahy masina tempolon'Andriamanitra ianao tsy tokony ho simba mihitsy ianao ary io cerveau anao io tsy tokony ho rava mihitsy satria io no fohy be ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra. Mirary soa anao any tokantranonao tsirairay avy tsy tokony terahako niezaka nanao an'ilay izy satria zany reo programme reo dia efa programme vita tamin'ny 2019-2020 any hoany tamin'ny coronavirus tamin'ny teny frantsay nanaovako azy misy amin'ny teny frantsay izy ao amin'ny miomana fa ho avy Jesosy any amin'ny YouTube ako any misy amin'ny teny gasy any koa fa betsaka ny tsy vitako satria raha ohatra ianao ka olon'Andriamanitra mba te hampianatra dia tokony hanana zavatra efa vonona zay natonga nahako nanao anazy ohatran'io normalement tokony tsy tiany andeha androany any tsy vitako hatramin'ny farany le satria tsy nanam-potoana firy nandika anazy araka ny tokony ho izy satria lava be mihitsy le izy tokony mbola hiditra any amin'ny hoe ohatran'ny hoe intendant tsika mbola tokony hiditra any amin'le hoe ahoana moa filazana izy ty zany amin'ny faraparany tokony misy an'le izy ina moa le anankiray ty hoe misy fitaovana anankiray naturel ampiasain'Andriamanitra hoentina analantsika amin'ity fahotatsika hoentina ampiverina ny tenatsika any amin'ny voalohany amin'izany fotoana zany tsika dia mila ny masoandro mila ny rano mila ny légumes zany hoe tokony hiverina tanteraka araka ny teneniko hatramin'ny voalohany hoe tokony miverina mihinana any amin'ireny voankazo sy ny anana reny fa hajanona tanteraka ny ena. Zavatra azoko tenenina anao ny dadako mpanao barbecue tsy mahafantatra zany satria be da be cousin ako atao anatin'ity fandarany ity tiany mihitsy zany manao resaka ny anniversaire makany Rivomamy zay dia manao antony misy ondry ana sy ny cochon de lait tiany be mihitsy ny ty au fait za ko tia hena be mihitsy ny ahako ary mihoatra lavitra mavita malany hena 2 kilo ako ao anatin'ny une journée 2 kilo fa niovy zany ovana tsy moramora zany etape zany tena nahafantarako hoe tsy mety tsony lay mihinana hena 2 kilo tanareo le hena gras be reny hena nombo gras be reny dia atono tamin'ny 2020 hatramin'izao hatramin'ny 2024 2023 tany satria 2024 nanomboka nanena anazy dia tsarovy tsara fa ohatran'ny olona romotrahako isaka malany an'le izy. Misy fotoana anankiray miaraka amin'ny ravozam-bavoko ahako dia nividy hena ahako 3 kilo dia manao an'le izy fa miady le olona romotra reny miady mihitsy ny tena miady hoe manino ny tena alaina mihitsy ny lengeza be ty ana ohatran'izao tena hita hoe miady tena tonga dia romotra amin'le hena fotsiny le hena normalement tsy atao atsika tsony zany efa za moa zany efa tsy dia manompo tsy mihinana tsony efa presque tsy mihinana tsony amin'izao fotoana zao miverina any amin'ny viande blanche ako fa une fois isaky ny un mois fanaovako anazy fa le henan'omby tena efa tokony alana ao anatin'ny toerantsika satria zavatra iny zavatra namen'Andriamanitra fotsiny nanampianatsika tamin'ny ao amin'ny Genesis toko 7 fa ny tena buan'Andriamanitra ny iverenantsika satria io vatantsika io tsy atatiny ny fiverenan'i Jesosy mihitsy raha tsy miverina satria fa potika ary ny zavatra rehetrarehetra ho antsika no mahatonga antsika makany amin'ny hôpitaly tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy zany tsika mametsina an'Andriamanitra rehefa mihinantsika dia makany amin'ny hôpitaly zay eo tsika vao mivavaka azo atao ny manala an'izany zavatra zany zany hoe asorona tsy moramora reny zavatra reny dia miverina mivavaka mangataka amin'ny fanahy masina fa mety mahasitrana antsika zany ary misy fiovana be mihitsy ny amin'ny fianako nandritra ny 2 taona zany hoe tsy tezitezitra tsony ahako milamina tsara ahako zay le izy ary amin'izao fotoana zao ahako tsy miteny amin'ny Valérie tsony mila hena amin'ny herina amin'ny sabotsy hoaniko mila hena afaka 2 mois hoaniko non tsy miteny tsony mihitsy ny ahako plus important tena zavatra tsy maintsy eritreretintsika tsirairay avy dia zao amin'ny voalohany izy raha vao metsena ny vadiko raha vao metsena amin'ny voalohany dia miteny hoe tsy nisy hena ve dia tezitra ahako dia mividy izy fa amin'ny faharoa fa telo fa efatra manomboka
fatan'le izy de bloqué zany hoe tsy asiany miditra mihitsy ny ao anatin'ny zavatra hovidiny amin'izay fotoana zay de tonga eto ana imenimenina ara de tsisy eo fa za ihany de matandrina ny tenako amin'ny farany ary zao tsy mitaky hena zany ntsony mihitsiny tsy mitaky hena zany ntsony mihitsiny ny hena de natokana ho an'ny biby ohatrany hoe liona tigre sy voay sy zavatra carnivore rehetrarehetra fa itsika olombelona tokony ho velona ohatran'ny elefanta sy ny karazany reny tadio fa isika olombelona natao teto ambonin'ny tany tokony hahazo ny fiainana mandrakizay ary mba ahazahoana ny fiainana mandrakizay io de tokony iaina ohatran'ny iainany Tamaseva. Tana jereva amin'ny Baiboly dao de jereva hoe firy taona no ny iainany Tamaseva teto ambonin'ny tany à partir nampidiran'Andriamanitra ny teny mihitsy n'Andriamanitra hoe 120 ans ny fetrany 120 ans zany ny tokony maximum mba tsy ahafahantsika manao zavatra ratsy. Par contre tsy mihoatra jeriny statistika ako ny taux de mortalité tsy mihoatra ny 50 ans satria manino appétit excès de la viande. Alcool, jus de fruits, coca, soda fruit, limonade, zavatra mifanohitra amin'ny voalazan'Andriamanitra araka amin'ny voalazanareo hoe tokony amin'ny voninahitran'Andriamanitra no amezantsika an'ireny. Mirary herinandro faran'ny herinandro sambatra ho anao. Tsy dokotera ako saika mba nanontany avena dokotera ako fa tsy manana fotoana izy. Efa nanao zavatra anankiray izy tao amin'ny radio antao OPFI momba ny hoe aza mifoka sigara fa tsy tsara ny sigara. Averimberina io zavatra io raha afaka enotsika mangataka aminao mba hieno anazy. Tsy mamitsiny anao satria mieritreritra tsika hoe reny sigara reny de manala fahasahiranana, manala tadidy sy ny karazany na reny toka sotrotsika reny. Tadio 1 Korinthiana toko fa 4:7-20 tempolin'Andriamanitra aho. Zany hoe Andriamanitra no mitoetra atao amiko. Voninahitr'Andriamanitra ako. Mahatonga ny vahoakan'ny lanitra gaga mahita anako hoe ohatrany ahoana zany ataky na ady ataon'ny satana amiko zany nefa mbola mijoro ako manana fanantenana. Zavatra angatan'Andriamanitra amintsika de ny ahafahantsika tsirairay avy anana ny fiainana mandrakizay io. Ny fiainana mandrakizay io de il faut la mériter. Fa teneniko eto foana zany azafady mila tsy haiko manazavaza amin'ny teny gasy mialatsiny tompo. Il faut la mériter. Tsy azo fotsiny ohatran'izao io raha tsy misy effort ataonao. Ianao ihany no mahafantatra hoe azonao sa tsy azonao io fiainana mandrakizay io. Tadio tsy législateur mihitsy ianao fa nomen'Andriamanitra fahalalana fa kosa Andriamanitra tena nafaka anao. Hiaraka ionika itsika ary mirary fiomanana sabata zay ho an'ny manomana sabata rehetra. Jehova ray masina sy tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao fa lehibe sy mahatalanjona ny voninahitra izay ampiseho anao anay tsirairay avy. Mangataka famindrapo aminao, mangataka fitiavana avy aminao, mangataka fanantenana avy aminao ary mangataka ny herin'ny fanahy masina hidina aminay tsirairay avy. Aza velanao rery zay fa arao hatrany ary tsinjovy mba hahafahanay mba tsy hahafahan'ny satana miditra atao anatin'ny tenanay tsirairay avy. Omeo anay ny toromarika sy ny lalana zay tokony alehanay fa aza vela hiteniteny foana hoe zao no tiako atao na zao no tiako atao. Raha mba afaka atao tompo ray masina sy tsara indrindra aoka hiverina amin'ny taloha zay tsirairay avy mba hiomana amin'izany fiverenanao izany. Zava-dehibe aminay zany fiverenanao zany de mangataka sy mitalao aminay zao fa tsy mitovy amin'ny Mosesy zay hoe fafao amin'ny bokin'ny fiainana fa ny zavatra angatanay hoe aza fafana amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranay satria tsy fantatra akory zay zavatra ataonay amin'izao fotoana zao. Mavesatra
zavatra miatra aminay satria tafiditra izy fa raha mbola eo ianao a manana fatokiny izay fa afaka mandresy an'izany fa nay ratsy zany tonononay sy apetraka amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka zany misaotra tompoko mirary farany herinandro sambatra ho anao dia bonne journée daholo amin'ny manaraka indray